Jésus-Christ. Que le Seigneur te comble de ses bienfaits. Dieu auquel nous prions est parmi nous maintenant. Et donc je vous invite vraiment à le servir de tout votre cœur. Ne considère pas comme une simple chose la présence de Dieu en ce lieu. Mais sois quelqu'un qui est vraiment soif de cette présence de Dieu. Et je vous salue aussi, vous, frères et sœurs qui nous suivez en ligne, où que vous soyez. Que le Seigneur vous comble d'abondance et bénisse votre famille respective. Inclinons-nous et nous allons commencer par une prière. Nous prions. Notre Père qui es aux cieux, nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur qui t'est dû. Et nous te remercions pour tous tes bienfaits. Nous te remercions encore si nous sommes ici dans ta maison, en ce premier dimanche du mois. Ce dimanche où nous allons aussi aborder la Sainte Seine. Nous te remercions pour toutes choses que tu as fait dans nos vies. Et nous te remercions pour ta présence aujourd'hui. Nous savons que tu vas agir abondamment ici. Et nous savons que tu vas nous parler. Et nous savons que tu vas nous guérir. Et nous savons que tu vas nous instruire par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Et nous allons donc maintenant entrer dans le moment de louange et d'adoration. Alléluia. Alléluia. Ara-pena manokana ianao tonga sondra eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Raha mety ianao dia andao tsika hitsangana avy hatrany andao tsika ampitodika ny fotsika, ny saintsika, ny momba antsika rehetra ao amin'i Jesosy. Fa eto izy androany. Amen. Fofany amin'ny lanitra ny tananao dia lazao hoe Jesosy faly afa tonga eto androany. Faly afa tonga eto amin'ny fanatrehanao indray androany. Eto ny foko Jesosy dia tsy banjina fa tsy anao dia ianao rery ihany. Alléluia, alléluia. Miditra volana vaovao indray tsika izao dia mino fa mientanentana ny fonao satria hanao zavatra indray Andriamanitra amin'ny fiainanao. Amen. Tenin'Andriamanitra dia milaza fa mpandresy tsika ary manoatra noho ny mpandresy ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Raha mino an'izany ianao dia oka ianao ite-tanana sy irakoraka mafy ho an'i Jesosy ilay mampandresy antsika amin'ny fotoana rehetra. Alléluia. Andao androany anao tahaka ny Josoa sy Kaleba. Andao androany tsy jery ny zavatra misy manoloana fa andao hibanjina sahady an'ilay teny fikasana ilay efa nolazainy mialoha. Raha miteny tenin'Andriamanitra hoe tahina ianao dia tahina ianao izany. Raha miteny tenin'Andriamanitra hoe mandova ny tany Kanana ianao dia izany ny réalité misy eo amin'ny fiainanao. Sa tsy izany ve? Satria tsika antsoina hoe manoatra noho ny mpandresy. Ao anatin'ity raha voaloha ity dia asainay ianao aoka amin'ny fifaliana androany no hitsenanao an'izao volana vaovao izao. Andao tsika hiravoravo eo amin'ny fanatrehany fa izy ilay mampandresy antsika mandrakariva mandrakariva. Sautean desideras Nimunichanga minilaraku Lei avvicina veluna tua natiku Se no anara na terra cu pancesial. Na terra cu pancesial Manocha nuni padesial Madura faz a cana Nuni faz a Saudean desideras
sao te antisidera Ninishaga minilalaku Lei avvincita vero una tua nati più Se sossi nu anarandi Era kupangesa Era kupangesa Nocha nuni panesa Nocha nuni panesa Tugo panza kana Tugo panza kana Nuni fanainya Nuni fana masia Kifanya minyao Kifanya 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 minyao Kifanya Nocha nuni panesa Nocha nuni panesa Kifanya minyao Kifanya Kifanya minyao Kifanya Kifanya minyao Kifanya Nocha nuni panesa Nocha nuni panesa Socha se sos, fire non ma pancese nai, cajuan se iso fite di fal fute. La tua fiatina reccia meleza nai ne ti siamina. Fiatina reccia meleza nai Tensi siamina Lei avvicinge, Lei avvicinge per una tua nati sosi nua narani. Se sosi La tua nua ne fiatina narani. reccia meleza nai, fiatina reccia Tensi siamina Lei avvicinge per una tua nati sosi nua narani. Se sosi nua narani Era kupangesa, Era la kupangesa. nocha nuni panesa. Nocha nuni panesa. Tugo panza kana. Tugo panza kana. Nuni fanainya. Nuni fane masina. Kifanya minyao. Kifanya Kifanya minyao. Kifanya Kifanya minyao. Kifanya Nocha nuni panesa. Nocha nuni panesa. Kifanya minyao. Kifanya Kifanya minyao. Kifanya Kifanya minyao. Kifanya Nocha nuni panesa. Nocha nuni panesa Sana kanje mancha 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 Sossi no tornati più. La cosa Sossi no tornati più. Sossi no tornati più Sossi no tornati più. Sossi no tornati più Sossi no tornati più. Sossi no tornati più Alleluia. Nous allons chanter Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son Je louerai son nom. Je louerai Oh, je louerai. Je louerai Ah, je suis un conquérant. Je suis un Je conquérant louerai son nom. Je louerai son Je louerai son nom. Je louerai son Je louerai son Je nom. louerai son Car je suis un conquérant. Je suis un conquérant Alléluia. Donne ce qui t'est à la main fond de ton poids. Acclamons fort le Seigneur. Le mapanje setsikiam tonarech. Dawan joanya. Isansaina fotsiny zay lazain-tenin'Andriamanitra momba antsika. Andao androany tsy referentsika amin'izay zavatra tenen'ny olona na amin'izay zavatra mety avoaka ny fiainana na asehon'ny fiainana no itenenantsika hoe izy sika fa ny identité antsika dia ao amin'i Jesosy. C'est lazain'ny tenin'Andriamanitra. C'est ce que la parole déclare de nous. C'est ce que nous sommes. Dia andao androany taminay ny sainao a isan'ny saina sady inona reo fampanantenana efa nilazain'Andriamanitra momba anao raha miteny ny tenin'Andriamanitra hoe lohany ianao fa tsy rambony
dia androany te-ampatsiahanao zay hoe zay ny fahamarinana eo amin'ny fiainanao. Raha ny tenin'Andriamanitra hoe ambony ianao fa tsy ambany, dia zany fahamarinana eo amin'ny fiainanao. Amen na? Raha mihinan'izany ianao dia efa tananao any amin'ny lanitra dia lazao hoe Jesosy mon identité se trouve en toi. Amen. Dia matoky androany Tompo, matoky fa ianao no mijoro eo amin'ny fiainako. Ambaratsika kiry zany raha mety ianao dia manomboa mihetsiketsika ho an'ny Tompo ohatry ny ahoana ny fihetsika izany olona mandresy zany, ohatry ny ahoana ny fihetsika izany olona tahiny zany. Hey! Oh Seigneur, nous sommes ce que tu dis de nous. Matuki, faz mais majeste. Oh minu, pamaeli. Nous allons encore le redire. Matuki, faz mais majeste. Oh minu, pamaeli. Let's come at the one to Matuki, faz mais majeste. Oh minu, pamaeli. Matuki, faz mais majeste. Oh minu, pamaeli. let's get it out of it, Matukia, faz mais majeste. Minua, pamaeli. Veux-tu le redire? Matukia, faz mais majeste. Minua, pamaeli. Let's go and do one now. Luanya,
androany fahamarinana mitondra ny fiainanay mandrindra ny fiainanay dia ny teninao tompo. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons tout simplement marcher et commencer à posséder tout ce que tu as déjà préparé d'avance pour nous, Seigneur. Nous voulons marcher dans la plénitude de tout ce que tu as déjà préparé pour nous. Et c'est Jesus dia skafanay ny fonay satria fantatry tompo, fantatry efa betsaka Jesosy ny zavatra efa nomaninao. Tsy ny fitahiana ihany Jesosy fa amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Raha mety ianao dia asandrato any amin'ny lanitra ny tananao dia manomboa milaza. Jesosy ianao ilay milaza aminay hoe raha mino ianao dia ahita ny voninahitra. Nous choisissons de nous tenir sur la posture d'une personne qui a foi, Seigneur. Matoky ianao ary mino fa hanao zavatra indray ianao Jesosy amin'izao volana vaovao izao. Dia afaka milaza hoe misy fahagagana eo amin'ny fiainanay, misy fananganana eo amin'ny fiainanay. Misy famonjena eo amin'ny fiainanay. Lazanzan misy fahagagana. Misy fahagagana, misy fahagagana, misy fahagagana numbani ni wai karitera Asia. Lazana misy fahagagana. Misy fahagagana, misy fahagagana, misy fahagagana numbani ni wai karitera Asia. Misy fananganana. Misy fananganana, misy fananganana, misy fananganana numbani ni wai karitera Misy fananganana. Misy fananganana. Car nous savons, Seigneur, que tu feras plus. Tu feras plus dans nos vies. Misy fananganana numbani ni wai Oh, Alléluia. Asia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Misy fananganana numbani ni wai karitera Asia. Alléluia. Oh, Alléluia. J'ose croire que tu es supérieur à toute adversité, à tout obstacle. Misy falibabaka. Misy
isafidy fotsiny hoe eto an-tongotra. Isafidy fotsiny izay ny hanome anao ny sehatra rehetra Jesosy eo amin'ny fiainanay. Oh Père, dans chaque domaine de nos vies, nous te laissons toute la place. Que nos vies soient une scène, Seigneur, pour manifester ta grandeur, pour manifester ta puissance, pour manifester ton onction. Manjaka ianao amin'ny fiainanay ary mandrakizay. Te hanandratra an'izany izany zay. Te hitondra fanatitra manompofony zay. Eto anatrehanao. Oh, alléluia. Manjaka ianao Tompo. Manjaka ianao eo amin'ny fiainanay. Manjaka ianao eo amin'ny fiainanay. Oh Père, sois glorifié. Sois glorifié, Père, pour qui tu es, pour ce que tu es et pour ce que tu feras encore dans nos vies. Oh, alléluia, manzakanu. Oh, alléluia, manzakanu. Apa kami ranzan benau. Oh, alléluia, manzakanu. Oh, alléluia, manzakanu. Aminya chupiaina. Chante encore. Oh alléluia, oh alléluia, manzaka, oh manzaka, manzaka, alléluia, manzaka, wami piana ku, oh alléluia, manzaka, la zawe aminyanju piana ku. Nous te remercions, notre Dieu, car nous avons pu te louer ici. Et nous avons la confiance que ta présence est ici. Et pour tout le culte que nous allons faire ici devant toi, bénis notre âme, bénis toute notre vie. Fais que nous allons voir ta gloire aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que chacun prenne sa place. Et je salue chaleureusement chacun d'entre vous ici. Et nous remercions le Seigneur car nous pouvons encore le servir et le louer dans sa maison aujourd'hui. Que la gloire revienne à Dieu seul. Acclamons donc le Seigneur maintenant. Alléluia. Alléluia.
Alleluia. Alléluia. Arapaina manokana ihany koa anareo izay manaraka mivantana izao fotoam-bavaka izao any amin'ny toerana rehetrarehetra misy anareo any. Et je salue chaleureusement chacun des frères et sœurs qui nous suivent en ligne également. Naiza misy anao dia tsaroa fa afaka ho eo akaikinao foana Andriamanitra. Où que vous soyez, rappelez-vous que Dieu peut être proche de vous. Ka raiso amin'ny finoana hoe izay rehetrarehetra ataon'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity dia ho ataon'Andriamanitra ihany koa aminareo any. Et je vous demande donc de prendre par la foi que chaque action que Dieu fait ici, vous le recevrez aussi chez vous. Amen. Amen. Ndaontsika tonga dia hitoy avy hatrany amin'ny fandaharana manaraka. Je vous invite donc maintenant à procéder au... Hitona mifanatitra eo anatrehan'Andriamanitra isika. Nous allons apporter les offrandes et les dîmes devant le Seigneur. Ny Baiboly dia mampirisika antsika mantsy Car la Bible nous dit, hoe ianao izay nitahian'Andriamanitra, vous qui étiez bénis par Dieu, ianao izay natsapa fanambin'Andriamanitra amin'ny fiainana, vous qui êtes convaincus d'avoir une bénédiction particulière du Seigneur, dia mangalamy izay nitahian'Andriamanitra anao izy, Dieu vous demande d'enlever une partie pour lui dia manatera fanatitra arak'izay iriny no fonao. et d'apporter cette offrande selon votre cœur. Ny fanatitra ry fiangonana Car l'offrande, chère Église, tsy fombafomban'olombelona, ce n'est pas une habitude ni une religion. tsy avy amin'olombelona na tonga fanatitra natao, Ce n'est pas venant des hommes qu'il y a eu ces offrandes, fa tena zava-panahy fanatitra. mais c'est quelque chose de spirituel. Averiko ihany zava-panahy fanatitra. C'est quelque chose de spirituel. Zay no natonga ny soratra masina miteny hoe aoka ny olona rehetra ame arak'izay iriny ny fony avy. C'est pour ça que la parole nous dit que chacun apporte son offrande selon son cœur. Ndao tsika amin'ny ampifaliana dia ho akasitrahana eny atrehan'Andriamanitra. Apportons donc nos offrandes et les cieux seront réjouis. Homany eny an-tananao ary ny fanatitra rehetra izay efa hoentinao eny atrehan'Andriamanitra. Garde donc ton offrande dans ta main Ao koa ny ampafolo-karena izay hoentsika ato amin'ny tranon'Andriamanitra izany. et toutes les dîmes que nous allons apporter dans la maison du Seigneur Dia andaontsika hivavaka. et nous allons prier. Tonga dia hivavaka isika to. Nous prions. Père Céleste, nous te remercions encore si nous pouvons être dans ta maison maintenant et si nous pouvons te servir à partir de nos dons, de nos offrandes et de nos dîmes. Nous savons, Seigneur, que c'est un moyen extraordinaire pour nous de recevoir ta bénédiction, mais c'est également un moyen pour faire progresser ton œuvre ici sur terre. Nous te remercions pour toutes choses que tu as faites dans nos vies et nous te remercions pour ce moment où nous pouvons te servir par les offrandes et par les dîmes. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Dia ho antsika rehetra zany izay hitondra ny ampafolo-karena dia afaka mandrosa ty aloha ary raha nomba anao ny ezaka anao manohana ny amin'ny fanaovana ny émission amin'ny télé amin'ny radio afaka alefanao atao aloha tokoa zany dia ho tatazana ianao am'toerana amin'ny fanatitra avy eo. Les dîmes vont être apportés comme usuellement dans les box ici devant. Pour tous ceux qui ont à cœur de soutenir le ministère média de l'Église, ils pourront aussi venir apporter cela. Et les offrandes seront collectées à notre place comme usuellement. Dia andaontsika hideran'ny tompo ao anatin'ny fidorana fanatitra ary. Et nous allons continuer la louange et l'adoration dans cela. Je sais qui je suis.
besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je sais qui je suis en Christ. je suis. Ce que j'ai, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je suis en Ce que j'ai, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. 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 Je suis saint en Christ, fils de valeur, joyau, précieux, comblé de ses richesses. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. 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 Acclamons fort pour le Seigneur. dia androany moa no alahady voalohan'ny volana amin'ity volana ao ity Et puisque c'est le premier dimanche du mois, dia araka ny fanaontsika misy ny rakidehibe izay averisika mba fanohanana ny asan'Andriamanitra. il y a cette offrande spéciale que nous préparons chaque mois pour soutenir l'œuvre de Dieu. Araka ny maharakidehibe azy Et comme c'est une offrande vraiment spéciale, dia aoka ho tsapanao fa reny no ahafahantsika manitatra ny fanjakan'Andriamanitra. je vous invite donc à vraiment soutenir l'œuvre de Dieu car c'est vraiment le canal pour le faire. Ho tantazan'ireo tompon'andraikitra moa zany ny rakidehibe L'enveloppe spéciale va être collectée à notre dia place anaontsika mbola hiteran'ny tompo. et nous allons continuer la louange et l'adoration. Faumiasaku, zesoside aviamina. Ni faumiasaku, si amineri kiunatanzaku. Jaizawire, jinumane, amineri kiu. Fakiviana. Numa kaniaku Faumiasaku Zesoside Aviamina Ni fau
mafy a ho voninahitr'Andriamanitra Acclamons le Seigneur maintenant. ary mirara fitahin'Andriamanitra ao amintsika tsirairay Que avy. la grâce de Dieu soit parmi nous, frères et sœurs. Alao tonga de omentsika toerana reto mpanompon'Andriamanitra izay nitondra antsika tao anatin'ny fiderana ireto ary. Le cœur peut rejoindre sa place maintenant. Tonga amin'ny fotoana tapany manaraka isika dia ny raisantsika latabatra amin'ny tompo na ny andraisana fanasany tompo. Et nous avançons maintenant au moment où nous allons nous dresser devant la table du Seigneur. Koa andaontsika tonga dia hivavaka ho amin'izay fotoana izay. Et nous allons prier dans la communion pour ce moment maintenant. Misaotra anao izay Jesosy a. Nous te remercions, Seigneur Jésus, Fa afaka andray fanasany tompo amin'izao fotoana izao. car tu nous as donné l'opportunité de prendre le repas du Seigneur aujourd'hui. Ny nofinao no tena fihinana Car le pain est vraiment à ary prendre ny ranao no tena fisotro. et ton sang est vraiment pour nous. Tahiny ny fiangonanao androany Bénis ton Église maintenant izay andray ny fanasan'ny tompo et bénis tous ceux qui vont prendre ton repas. mba hisy fimbonana akaiky aminao izy Jesosy Que ce soit une Église qui soit proche de toi ka ho fahasoavana sy fitahinao anay et que ce soit une grâce pour nous ity fotoana ity ce moment maintenant. amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maki tenin'Andriamanitra isika milohany afatsika tena mandray ny fanasany tompo. Nous allons lire la parole de Dieu avant de prendre le repas du Seigneur. Ao amin'ny Jaona toko fahenina dia manomboka andiny fito amby efapolo. Nous allons le prendre dans Jean chapitre 6. Ho vakitsika amin'ny teny frantsay avy hatrany eo amin'ny andiny fito amby efapolo. Nous allons prendre à partir du verset 47. Au nom de Jésus. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Toizatsika andiny valo amby efapolo. Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Andiny sivy amby efapolo. Voici comment est le pain qui est descendu du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Andiny dimapolo fitatsika farany. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Araky ny tenin'Andriamanitra hitantsika eto a Selon ce que la parole de Dieu nous dit ici, dia milaza ny amin'ny zava-dehibe ny amin'ny nofony Jesosy a sy ny rano. il donne vraiment l'importance sur le corps et sur le sang de Jésus. Raha ny filazan'i Jesosy dia manao hoe Car Jésus dit, ny nofoko ny tena fihinana ozy mon corps est vraiment comestible ary ny rahako ny tena fisotro. et mon sang est vraiment une boisson pour nous. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rahako Jesosy Que celui qui prend mon corps et qui boit mon sang, dia hisy fiainana mipetraka ao anatiny. il y aura une vie qui sera en lui. No izany indrindra ny fiangonana manatrika eto androany. Chère Église devant ici, Raha andray fanasan'ny tompo ianao si nous allons prendre le repas du Seigneur, dia mila fantatra aloha mazava-dehibe an'ilay nofo sy le rano Jesosy. il faut que tu comprennes vraiment l'importance du corps et du sang de Jésus. Mitondra fiainana ho an'ny olona Il apporte la vie pour chacun. ny nofony Jesosy Kristy tompo Le corps de Jésus sy ny rano et Jesosy. le sang de Jésus également. Ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra mantsy Car la Bible nous enseigne, fa ao anatin'ny rano misy ny aina. car c'est dans le sang qu'il y a la vie. Tamin'ny fotoanany kapohana Jesosy a Lorsque Jésus fut dia voalaza ny lapidé, soratra masina la Bible dit, fa adiny enina Jesosy ny napahoriana sy ny kapohana. Jésus a été torturé et fouetté pendant 6 heures. Fa maninona tsy tonga dia nasiana Andriamanitra eto amin'ny vitalina izy dia vita. Mais alors pourquoi on ne l'a pas achevé d'une seule coupe? Miaramila efa tena mahay mamono daholo ny namono anazy. Car les militaires qui étaient là pour le torturer étaient des professionnels. Kanefa naninona ny hoe adiny renina izy ny kapohana. Mais pourquoi il a été torturé et fouetté pendant 6 heures? Ty ilaza aminao androany J'aimerais vous dire, chère Église, fa niaritra ny kapoka Jesosy. car Jésus a supporté ces coups. Tsy maintsy napahoriana aloha Jesosy. Il a dû être torturé. Fa rehefa napahoriana ny nofony Mais lorsque son corps a été torturé, dia mandray fiainantsika zanak'olombelona et nous rehetra. recevons une vie abondante. Raha ndray fanasan'ny tompo ianao androany Et donc, si tu reçois le repas du Seigneur aujourd'hui, nda inona fiainana rava atao aminao quelle que soit la destruction de la vie que tu as rencontrée, amin'ny anaran'i Jesosy a au nom de Jésus-Christ, hisy fananganam-piainana eto androany. ta vie sera restaurée. Hisy fananganam-piainana eto Ta vie androany. sera restaurée. Manarakaraka tsy maintsy ny kapohana ihany koa izy. Et Jésus a dû être fouetté, flagellé,
satria zao voalaza ny tenin'andriamanitra Puisque voici ce que dit la Bible. Isaia toko fatelo amin'ny dimampolo Ésaïe 53. ny dia kapoka taminy dia fanasitranana Car les coups sur Jésus sont des... fa maninona moa ny hoe tsy maintsy ny kapohana izy Mais pourquoi il était fouetté? satria mba handraisantsika fanasitranana lehibe Puisque nous avons besoin de la guérison. misy karazana retina tsy sitrapanafody maro mipetraka eto ambonin'ny tany Il y a encore beaucoup de maladies qui ne sont pas guérissables aujourd'hui. fa tamin'ny alalan'ny dia kapoka ny aretan'i jesosy Mais grâce au coup porté sur Jésus, dia mandray fanasitranana izay marary rehetra et nous obtenons la pleine guérison. ko amin'ity fotoana andraisantsika fanasan'ny tompo ity zany Et donc aujourd'hui, devant le repas du Seigneur, dia aza raisinao fombafomba fotsiny ifandraisana fanasan'ny tompo io ne le prends pas comme une habitude ou une religion, fa raitsy hoe misy hery ara-panahy io androany mais considère qu'il y a une grande puissance dia ho sitrana izay marary rehetra qui viendra guérir tous les malades. fahatelo Troisièmement, iresaka ny amin'ny raha androany je vais vous parler du sang de Jésus. rehefa nokapohana mafy nandritsy ny adiny enina ho ia jesosy Lorsque Jésus a été fouetté et flagellé pendant 6 heures, potipotika tanteraka ny nofony son corps a été meurtri, taka an'le mofo izay hoaninao rehefa avy eo comme le pain que tu prends tout à l'heure. rehefa potipotika io nofo io Lorsque le corps est vraiment meurtri, dia tsy maintsy milatsaka ny rà et il faut que le sang coule. rehefa latsaka ny rà Et lorsque le sang coule, ritra tanteraka ny rà tao amin'i jesosy tout le sang dans le corps de Jésus a été tombé. zay izy vao maty tanteraka C'est là qu'il est achevé. androany a ilaza aminao Aujourd'hui donc, je vous annonce, fa misy hery sy fahefana ao anatin'ny rà il y a une grande puissance dans le sang de Jésus. levitikosy toko fa 17 Le livre de Lévitique, chapitre 17, nous dit, vakitsika ao anatin'ny teny frantsay le tsy maninona et nous allons le lire. levitikosy 17:14 Au nom de Jésus, en effet, la vie de tout être, c'est son sang qui est en lui. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, vous ne mangerez le sang d'aucune créature, car la vie de tout être, c'est son sang. Celui qui en mangera sera exclu. ny tenin'andriamanitra dia mampianatra fa ao anatin'ny rà misy ny aina La parole de Dieu nous enseigne que la vie réside dans le sang. ny natonga ny fanasana fanasan'ny tompo zany tsy maintsy misy mofo ary misy rà dia misy heviny ara-panahy eo Et lorsque nous sommes devant la table du Seigneur où il y a le pain et le sang du Jésus, il y a une signification spirituelle. amin'ny fotoana misotro amin'ilay kapoaka ianao na ny ràny jesosy Lorsque tu prends la coupe, lorsque tu prends le sang de Jésus, dia misy aina ao anatin'iny ràny jesosy iny il y a de la vie dans ce sang de Jésus. ao anatin'ny rà misy fiainana ozy nataon'ny tenin'andriamanitra Car la Bible nous enseigne, c'est dans le sang qu'il y a la vie. ny akamaroan'ny aretina rehetrarehetra ao anatin'ny zanak'olombelona dia ao anaty rà La plupart des fonctionnalités vitales des hommes, il y a le sang qui agit dedans. zany mahatonga ny olona hoe rehefa tena marary mafy izy dia tsy maintsy alaina aloha ny ràny Et c'est pour ça que lorsque nous tombons malades, quelquefois, on nous prend notre sang jerevanao anatin'le ràna inona ny aretina ao amin'ny tenan'le olona et on analyse dans le sang ce qui se passe dans le corps. fa isaorana lehibe andriamanitra Mais grâce soit rendue au Seigneur, fa ny ràny jesosy dia mitondra fiainana car le sang de Jésus nous apporte la vie. androany a milaza aminao Aujourd'hui donc, je vous annonce fa rehefa hosotroana le ràny kristy que lorsque tu prendras la coupe où il y a le sang de Jésus, dia na inona mety aretina quelle que soit la maladie qui demeure, na inona zavatra ratsy any anatinao quelles que soient les mauvaises choses qui résident dans ton corps, amin'ny anaran'i jesosy misy fiainana vaovao au eta nom de zany Jésus, il y a une nouvelle vie en toi. isy fiainana ao anao Il androany y a une nouvelle vie en toi aujourd'hui. manao vamenina mafy ianao Fais ton Amen. noho izany Et donc, hitodika amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo isika nous allons nous tourner devant la table du Seigneur. zava-panahy io ry fiangonana C'est une chose très importante spirituellement. tsy avy amin'olombelona io Ceci ne vient pas de la main des hommes. le nofo koa jesosy ny tena fihinana Le corps est vraiment quelque chose à prendre. le rà koa jesosy ny tena fisotro Le sang doit être une boisson pour nous. na izy androany hinana an'le nofony Quiconque aujourd'hui va prendre le corps du Seigneur ary na izy hisotro amin'ilay ràny et qui boira du sang du Seigneur hitondra fiainana ao anao zany androany aura une vie abondante aujourd'hui. koa mialohany afatsika tena mandray fanasan'ny tompo anefa Et avant de prendre le repas du Seigneur, dia misy torohevitra ambaran'ny baiboly il y a quelque chose que la Bible nous dit. Korintianina voalohany toko faraika ambin'ny folo dia mampianatra Dans 1 Corinthiens 11, fa rehefa andray fanasan'ny tompo ianao lorsque tu vas prendre le repas du Seigneur,
melohany ahafahanao manatanteraka an'izany avant que tu puisses le faire, dia aoka ny olona rehetra samy hamatatra ny tenany aloha. que chacun se discerne soi-même. Mila mandinika ny tenanao sy ny fiainanao ianao aloha. Il faut que tu te discernes d'abord. Zay vao tokony andray fanasan'ny tompo. C'est là que tu prends le repas du Seigneur. Mba hitondra fiatraikany goavana tsara eo amin'ny fiainanao zany. Que ce repas du Seigneur apporte une grande chose pour toi. Ny baiboly mantsy dia milaza manao hoe Car la Bible nous dit, be dia be amin'ny olona nandray fanasan'ny tompo. nombre d'entre vous qui prenez le repas du Seigneur, Zay nihinana tao anatina fitondratena tsy mendrika. qui vivez dans une vie non conforme à Dieu, Nitondra fiatraikany ratsy tao amin'ny fiainany zany. et cela va apporter des conséquences mauvaises dans sa vie. Fa raha mandinika ny tenantsika isika Mais si nous discernons vraiment notre... ka hibebaka saina maso tena tsara aloha Et si nous nous discernons vraiment et que nous nous repentons de nos péchés et nos fautes, dia hitondra fiainana mahafinaritra ho tsika amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo. le repas du Seigneur nous apportera cette vie abondante. Koa andao ary tsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Nous allons donc prier maintenant. Eo amin'ny fotoana hivavahanao a Et durant ce moment de prière individuelle, dia dinio tsara aloha ny fiainanao. discerne ta vie. Aza manao fahadisoana tahaka ny olona tsy manana fahalalana. Ne fais pas l'erreur de prendre cela comme une habitude. Be dia be ny olona rehefa lahady voalohan'ny volana mantsy Car nombreux de nos frères et sœurs en premier dimanche, hoe ndeha mba ho any am-piangonana aloha mba handray fanasan'ny tompo je vais aller rejoindre l'église pour prendre le repas du Seigneur. mba ho afaka daholo ny fahotanana ataoko tao anatin'ny ray volana. Pour que tous mes péchés durant le mois passé soient pardonnés. Ny fiheverana zany dia afaka manota foana izy aloha ray volana. Et dans sa vie, il croit qu'il peut pécher durant tout un mois entier. Fa rehefa lahady voalohan'ny volana dia anadio anazy ny fandraisana fanasan'ny tompo. Et qu'à chaque dimanche premier du mois, il viendra ici être pardonné. Fahadisoana nefa zany fiangonana. Et c'est une grave erreur, chère Église. Satria tokony andiny tena tsara aloha ny olona. Puisque chacun doit se discerner d'abord. Anamasina ny tenany eo anatren'Andriamanitra. Que chacun se sanctifie devant Dieu. Dia hitondra vokatra tsara ho azy ny fandraisana fanasan'ny tompo. Et que le repas du Seigneur lui apporte toute la grâce et toute la Hivavaka bénédiction. ary sika amin'izao fotoana Nous izao. allons donc prier maintenant. Ianao zay efa mpandray fanasan'ny tompo, Que toi qui es déjà prêt à recevoir le repas du Seigneur, mitsangana eny amin'ny toerana misy ianao. lève-toi. Ary ireo tompona andraikitra amin'ny fitandremana latabatra Et que tous les diacres manasa anao ambaka aty amin'ny asa famponao amin'izao fotoana izao. viennent préparer la distribution. Ndao tsika hivavaka tompo. Nous allons prier. Toy izy nivavaka isika Que chacun s'exprime et que chacun fa vamafy eo anatrehan'Andriamanitra ianao. prie devant le Seigneur ton Dieu aujourd'hui. Samy mamantatra ny tenany tsara. Que chacun se discerne. Ndao mandiny teny eo anatrehan'Andriamanitra isika Que chacun se regarde profondément. mba hitondra fahasoavana antsika ny andro androany. Que le repas du Seigneur vous apporte une grande grâce. Jesosy eo Seigneur Jésus, misaotra anao zahay nous te remercions encore. fa tonga amin'ny fotoana Car nous sommes au moment izay andraisanay fanasan'ny tompo. où nous allons prendre ton repas. Misaotra ihany koa ny amin'ny reto mpanomponao Nous te remercions aussi pour ces diacres izay novidinao manokana que tu as choisis personnellement amin'ny fitandremana ny latabatra. pour s'occuper de la distribution de ce repas. Hamasiny izy ireo Andriamanitra. Sanctifie-les, Seigneur. Hamasiny tanteraka reto mpanomponao reto. Sanctifie tes serviteurs. Amin'ny alalan'izy ireo Car par leurs mains, dia ndray fahasoavana amin'ny fiangonana. nous allons tous recevoir une grande bénédiction. Hamasiny tsirairay avy aminay. Sanctifie chacun d'entre nous. Mba ho lehilahy sy vehivavy Que nous soyons des frères et sœurs tena masina no atren'Andriamanitra. vraiment sanctifiés devant toi. Hiaraka amin'ny fahasoavana izy Et nous allons recevoir une grande grâce. ho an'ny fiangonana izay andray fanasan'ny tompo. Et que toute cette église reçoive cette grâce. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Misaotra Andriamanitra eo. Te remercions notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Misaotra anao a Jesosy Kristy tompo. Je te remercie Seigneur Jésus. Hamasiny ity mofo ity ankehitriny. Sanctifie ce pain maintenant. Ho taka an'ilay nofonao tanteraka Qu'il soit comme ta chair, ho an'ny fiangonana izay mandray fanasan'ny tompo androany. distribué pour ton église maintenant. Mankasitraka Jesosy. Nous te remercions Jésus. Sitrana izay marary. Les malades seront guéris. Ho afaka ny olona rehetra. Tous les gens seront libérés. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Andriamanitra rainay eo. Notre Père, Misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy ahako. nous te remercions au nom de Jésus. Fa lehibe ny fanomezana nomenao anay. Car le don que tu nous as fait est très grand.
satria ny rahan'i jesosy natolotra ao anay puisque c'est le sang de Jésus que tu nous ho as donné famonjena pour le salut, famelan-keloka pour le pardon hitondra fiainana qui va nous apporter la vie. masina ity kapoaka ity La coupe est sainte. masina le rahan'i jesosy kristy Le sang de Jésus versé ici ho an'ny fiangonana rehetra androany est donné pour l'Église aujourd'hui. amin'ny anaran'i jesosy Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. toy izany vavakisika amin'izao fotoana izao a Continue à prier. rehefa samy avy nandray ny mofo sy ny kapoaka isika rehefa avy eo Et lorsque chacun aura reçu sa coupe et son pain, dia izay vao hiaraka hihinana sy hisotro lorsque chacun aura reçu sa part, nous allons le prendre fa ensemble. toy izy aloha ny vavaka anao Et que chacun reste dans la prière. amasin tsara ny tenanao eo anatrehan'andriamanitra Sanctifie vraiment ton corps devant notre Seigneur. mba hitondra vokatra tsara ho anao Car ce repas t'apportera beaucoup de bénédictions. ny fandraisana fanasan'ny tompo toy izy ny vavaka isika Continue dans la prière. aoka tena hivavaka amin'ny fonao rehetra Prie de tout ton cœur. zava-dehibe ny aonanao amin'i jesosy Car c'est une grande chose de rencontrer Jésus. misaotra anao zay jesosy a Nous te remercions Jésus. fa raha tsy teo ianao Parce que si tu n'étais pas là, dia tsy nisy zao fotoana izao il n'y aurait pas eu ce moment. mankasitraka anao a Nous te remercions. samy mivavaka amin'ny fony rehetra Que chacun prie de tout son cœur. aza atao fombafomba izany Ne le fais pas par habitude ou par religion, fa aoka tena hivavaka amin'ny finoana ianao mais prie par action de foi. aoka hivavaka amin'ny finoana mihitsy Que toute ta foi s'exprime dans cette satria prière. zava-panahy ny fandraisana fanasan'ny tompo iny Car c'est une chose spirituelle. izy le andriamanitra mpamaly ianao Notre Seigneur est le Dieu qui t'a créé. miaino mivavaka rehetrarehetra ataonao izy Il écoute toutes les prières que tu lui adresses. androany dia eto ny fanan'andriamanitra Écoute l'Esprit de Dieu te parler aujourd'hui. miaraka amintsika eto ilay jesosy kristy tompo Car Jésus est parmi nous. izy le tompon'ny fanasana Il est le Seigneur de ce repas. izy le nanolotra ny aina Il est celui qui s'est donné en sacrifice. izy le nanolotra n'ilay rana Il est celui qui a donné son sang. satria tia nanana fiainana tsara tsika senao Puisqu'il veut que tu aies cette vie en abondance. fahasoavana ao atsika ny andro androany C'est une grâce pour toi ce moment. fahasoavana ao atsika ny andro C'est androany une grâce ce moment. misaotra jesosy ahy Remercions Jésus.
Sotra Jesosy. Nous te remercions, Jésus. Fifaliana ho anay ty ianao androany ty. Ce moment est une joie pour nous, Jésus. Tena fiainana ho anay mandrakizay ny fandraisana fanasan-tompo. Et c'est vraiment la vie éternelle que nous prenons ici maintenant. Ny santatry ny any an-danitra zao iainanay ety an-tany izao. Car ce moment, nous passons sur terre est passager. Saotra Andriamanitra Nous raiko. te remercions, notre Dieu. Asandrato eny an-tananao ary ny mofo amin'izao fotoana izao. Prends Ilay le tenany pain. Kristy. Prends le pain dans tes mains qui est le corps de Jésus. Hoy Jesosy tompo manao hoe Car Jésus nous a dit, ny nofoko ny tena fihinana. car le pain est vraiment mon corps. Raha tonga eny an-tananao ny nofony amin'izao fotoana izao, Si ce pain est dans ta main maintenant, aoka tena hisy finoana ao anatinao. porte toute ta foi maintenant. Fa iny nofony Jesosy iny Car ce corps de Jésus dia hitondra fiainana ho anao. apportera une vie abondante pour toi. Amin'ny anaran'i Jesosy, Au nom de Jésus, rehefa nandray ny mofo izy, lorsqu'il a pris le pain, dia natolo ny mpianany izany. il l'a offert aux serviteurs. Raiso tika hoano anareo izy. Prenez ceci et mon corps, Fa masina mandrakizay ny fiainanareo. car votre vie sera sainte maintenant. Raiso ary ndaontsika hiaraka hinana ny nofo amin'ny anaran'i Jesosy. Prends le pain, prends le corps de Jésus. Tahaka izany ihany koa ny kapoaka, asandrato eny an-tananao izany. Il en est de même pour la coupe, prends-la dans tes mains. Rehefa nandray ny kapoaka izy dia natolo ny olona rehetra izany. Et lorsque Jésus prit la coupe, il l'a offert à tous ses serviteurs. Ity ilay fanekena vaovaony amin'ny rako izy izy. Voici la nouvelle alliance par mon sang. Na oviana no misotro amin'itony kapoaka itony ianareo, Où que vous ayez que vous prenez cette coupe, dia manambara ny fahafatesako mandra-piavo. vous annoncez la mort de Jésus jusqu'à ce que je revienne. Izao ny ataovy ho fahatsiarovana ahy. Faites ceci en souvenir de moi. Masina ny rahan'i Jesosy Kristy. Le sang de Jésus est saint. Hitondra fiainana ho anao izany androany. Il apportera la vie pour toi aujourd'hui. Ndaontsika hiaraka hisotro amin'ny kapoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Nous allons prendre la coupe. Jesosy io misotranao zahay. Nous te remercions, Jésus. Afaka niray latabatra taminao androany. Nous avons pu prendre part au repas du Seigneur. Ny fiangonana rehetra izay nandray fanasan'ny tompo Que toute l'Église qui a participé à ce repas, dia hisy fiainan'Andriamanitra mikoriana ao anatiny. il y a une vie abondante qui est en nous. Sitrana ny marary, Les malades sont guéris. foana ny loharanon'aretina, Que toutes les sources de maladies soient anéanties. ary zay faravana teo amin'ny fiainany Et que toutes les blessures dans nos vies dia ho atsangan'Andriamanitra indray. soient restaurées maintenant. Amin'ny anaran'i Jesosy Au nom de Jésus-Christ. fiangonana rehetra na hoe amen. Amen. Dia samy maka toerantsika rehetra izany. Que chacun regagne sa place maintenant. Ao anatin'ny fotoana izay ikarakaran'ireo tompony andraikitra ny amin'ny firamasena ny coupe, Lorsque les serviteurs vont ramasser les coupes, dia anao filazana zany ny tenako. je vais profiter de ce moment pour vous partager ces annonces. Filazana voalohany Première annonce que je partage, dia ho antsika rehetrarehetra izay efa nandray ny taratasy hoe mba fandraisana vahiny. pour tous ceux qui ont reçu l'enveloppe de participation pour nos invités, Satria amin'ny herinandro io no atao ny convention nationale eto amin'ny fiangonana Refy Androndrakely. puisque la convention nationale va commencer à partir d'une semaine. Maro be ireo mpanompon'Andriamanitra avy any amin'ny faritany ho avy Antananarivo hiatrika izany. Il y a beaucoup de pasteurs qui viendront des régions. Misy fandaniana maro koa tanterahana ao anatin'izay telo andro izay. Et il y a eu plusieurs organisations qui ont été mises en place. Koa manentana antsika rehetrarehetra izay efa nanapa-kevitra andray anjara Et j'invite donc à tous ceux qui se sont prononcés à faire des dons mba amerina izany ataon'ny mpanompon'Andriamanitra ray aman-drentsika rehefa avy eo. et de venir remettre tous ces dons tout à l'heure. Afaka manome mihoatra zay mba neritreretina omena ianao. Et vous pouvez encore donner plus. Eny fa na dia tsy nandray toke tsy nandray le taratasy kely ary ianao. Et même si vous n'avez pas pris Fa androany ianao vao nahenao izany mais que vous avez reçu cette annonce aujourd'hui, dia afaka mba manome zay tena vitanao anko ianao ho voninahitr'Andriamanitra. et vous pouvez apporter cela devant les pasteurs tout à l'heure.
dia amafisiko tsara izany a ny famerenana an'io a hiezaka fandraisana vahiny io Et je vous invite donc à vraiment participer. fa averintsika androany la izy satria Nous devons les remettre aujourd'hui au plus tard, amin'ny alakamisy a fafito car la convention va commencer ce jeudi 7 sy zoma fahavalon'ny volana et le vendredi 8 août qui vient. ary ny asabotsy fahasiviny volana ny convention a zay a ho tanterahana eto Androndrakely. Et la grande convention sera pour ce samedi qui vient. Ka aoka tsika mba ho matoky a amin'ny fanohanana ny asan'Andriamanitra. Et que chacun qui s'est prononcé à soutenir ce ministère puisse le faire aujourd'hui. Dia teneniko zany hoe aterina atao amiray aman-drentsika ato zany a ny famerenana izay a rehefa mirava. Et nous allons donc apporter tout cela à notre pasteur Daniel à la sortie de l'église. Ho tahin'Andriamanitra isika rehetra. Que chacun soit béni. Iroso amin'ny lalan'ny fitondrana ny ten'Andriamanitra ny tenako a fa hivavaka isika. Et nous allons maintenant passer au moment où nous allons délivrer la parole de Dieu. Nitaona anao a tonga dia io manara-panaka hivavaka amin'izao fotoana izao. Et je vous invite donc à vous préparer spirituellement dans cette prière. Vavaka ary sika tao. Nous allons prier. Misaotra anao zay Andriamanitra rainay io. Nous te remercions, notre Père. Tonga amin'ny fotoana izay andrenesanay ny teninao. Et nous arrivons maintenant au moment où nous allons nous nourrir de ta parole. Dia sokafanay ny fosiny fanahinay Nous allons donc ouvrir notre cœur et notre esprit mba hahafany mandray tsara ny teny izay fanomanina ao anay. pour que nous puissions recevoir toute ta parole. Amin'ny anaran'i Jesosy, Au nom de Seigneur Jésus-Christ, mitenena aminay Andriamanitra. parle-nous, Seigneur. Mitenena amin'ny fiangonanao rehetra. Parle sur tout ce que tu veux nous indiquer. Fanahy masonao Saint-Esprit, androany aujourd'hui, dia aoka ianao no hiasa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra viens maintenant agir dans cette parole de Dieu. ka hiteny amin'ny olona rehetra izay manaraka ny fitombavaka any an-trano. Et que tu puisses adresser un message à chacun de ceux qui suivent ce culte. Ary hiteny amin'ny olona rehetra ikeo atao anatin'ny fiangonana ianao. Et que tu puisses aussi adresser un message à tous ceux qui sont ici. Hiaino anay ianao Andriamanitra androany. Tu vas nous écouter, Seigneur. Amonjy anay ihany keo anay ianao. Et tu vas nous sauver aussi. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hitehaka ary sika. Alléluia. Alléluia. Vonina tsara indray ny tenin'Andriamanitra ve ianao e? Tsy haiko hoe ohatrany ahoana ny fahazahoanao ny tenin'Andriamanitra. Je ne sais pas comment tu vas recevoir la parole de Dieu, Fa raha ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Baiboly no jerevana, mais si nous regardons la parole de Dieu dans la Bible, dia izao voalaza ny soratra masina. voici ce que la Bible dit. Aina ho an'ny mahazo azy, C'est la vie pour tous ceux qui le reçoivent, ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra et c'est la santé pour leur corps, ny tenin'Andriamanitra. la parole de Dieu. Itona fetraka eo anao zany androany. Cela aura un impact dans Hiteny ta vie. amintsika rehetra ny Andriamanitra. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. Ndao atsika tonga dia amaky ny tenin'Andriamanitra izay andraisantsika ny fampianarana androany. Nous allons tout de suite lire la parole de Dieu pour recevoir la leçon d'aujourd'hui. Isaia toko fahavalo amin'ny telopolo Ésaïe chapitre 38, eo amin'ny andiny ny fahadimy. verset 5. Isaia toko fahavalo amin'ny telopolo Ésaïe chapitre 38, eo amin'ny andiny ny fahadimy. verset 5. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompona makina ny tenin'Andriamanitra. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Mandehana ka lazao amin'ny Ezeka hoe izao no lazain'i Jehovan-Andriamanitra Davida rainao. Efa nenoko ny fitarainanao ary efa hitako ny ranomasonao. Indro ampiko 5 taona ny andronao. Va annoncer à Ézéchias, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, j'ajoute 15 années à ta vie. Ny lohahevitra ianarantsika androany dia hoe Le thème d'aujourd'hui, c'est ceci, hiainanao ane Andriamanitra ka hamonjy anao. que Dieu t'écoute et te délivre. Averiko ihany, Je répète encore, hiaino anao ane Andriamanitra ka hamonjy anao. que Dieu t'écoute et te délivre. Teboka voalohany ary angatsika dia izao. Le premier point, c'est ceci, Afaka mihaino fitarainan'ny olona rehetra izay miantso azy io Andriamanitra io. Dieu peut écouter les plaintes de tous ceux qui s'adressent à lui. Tahaka izay nisehoan'Andriamanitra tamin'ny Ezeka. Comme Dieu s'est montré à Ézéchias, Tahaka izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Ezeka. comme ce que Dieu a fait à Ézéchias.
dia mbola afaka manao izany amintsika rehetra ihany koa Andriamanitra. Dieu peut aussi le faire pour nous tous. Amin'izao fotoana izao dia mahafantatra. Aujourd'hui, je sais, Misy karazan'olona be dia be mety efa feno fitarainana nandritry ny andro maro izy. il y a plusieurs personnes qui se sont déjà plaints à Dieu. Mety efa nitaraina tamin'ny olona maro ianao. Peut-être que tu t'es plaint devant plusieurs personnes, Fa mety tsy natsapa vahaolana mihitsy. mais tu n'as jamais reçu de solution. Fa raiso ny famarinana androany. Mais reçois la vérité aujourd'hui. Afaka miaino ny fitarainanao Andriamanitra. Dieu peut écouter ton cri. Averiko ihany, afaka miaino ny fitarainanao Andriamanitra. Je répète encore, Dieu peut écouter ton cri. Na inona antsoantsonao. Il écoute ce que tu dis. Na inona fitarainanao. Quel que soit ton cri, Dia mbola afaka miaino Andriamanitra. Dieu peut encore écouter. Tahaka ny tamin'ny andro Ezeka mantsy. Comme au temps d'Ézéchias, Efa teo am-bavahoana ny fahafatesana izy. il était déjà sur le point de mourir. Narary mafy izy tamin'izany fotoana izany. Il était très malade à cette époque. Tsy hitany intsony hoe iza no hitarainana. Il ne savait plus à qui se plaindre. Fa ny mampahery dia izao. Mais ce qui est encourageant, c'est ceci. Raha mbola miankina amin'Andriamanitra ianao. Quand tu t'appuies encore sur Dieu, Raha mbola miantoraka amin'Andriamanitra ianao. quand tu t'approches encore de Dieu, Misy vahaolana ho anao foana ao amin'Andriamanitra. il y a toujours une solution en Dieu. Isaia 20:1. Ésaïe chapitre 38, verset 1. Fa tsitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra. Nous allons lire au nom de Jésus. Ary tamin'izany andro zany dia narary saiko maty Ezeka. Ary Isaia mpaminany zanaka Amoza nakao aminy ka nilaza taminy hoe izao no lazain'i Jehovah, afary ny ankonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint le trouver et lui annonça: Voici ce que dit l'Éternel. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Teboka faharoany idirantsika dia izao. Le deuxième point, c'est ceci. Na inona trangam-piainana lolovanao. Quelles que soient les situations que tu affrontes, Na inona zava-misy ihany koa mety iainanao amin'izao fotoana izao. quelles que soient les choses que tu peux traverser aujourd'hui, Dia raiso izao famarinana izao androany. reçois cette vérité aujourd'hui. Andriamanitra irery ihany ny tompony teny farany. C'est seulement Dieu qui a le dernier mot. Isaia 20:1. Ésaïe chapitre 38, verset 1. Tsy ny zava-misy ny tompony teny farany. Ce ne sont pas les situations qui ont les derniers mots. Tsy ny aretina ny tompony teny farany. Ce n'est pas la maladie qui a le dernier mot. Tsy ny olana ny tompony teny farany. Ce ne sont pas les difficultés qui ont le dernier mot. Fa Andriamanitra irery ihany. Mais c'est seulement Dieu. Hoy aminao androany. Je te dis aujourd'hui, Hitsatrehatra amin'ny fiainanao an'ilay Andriamanitra. Dieu va intervenir dans ta vie. Hamonjy anao amin'ny fo magaga ilay Andriamanitra. Il va te délivrer d'une façon extraordinaire. Eno izao fanambarana izao. Écoute cette annonce. Narary saiko maty Ezeka. Ézéchias était sur le point de mourir. Naninona hono Ezeka? Qu'est-ce qui arrivait à Ézéchias? Za mino fa resy lahatra anao fa marina amin'ny Baiboly. Je crois que tu es convaincu que la Bible est vraie. Ny Andriamanitra dia tsy mpanao kobaka am-bava. Andriamanitra dia tsy mpanao kobaka am-bava. Tsy mpanitatra Andriamanitra. Dieu dit toujours des paroles vraies. Tsy mpanitatra izy hoe zavatra tsy misy nefa ny hitariny. Il ne va pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Fa matoa Andriamanitra ny teny hoe narary saiko maty Ezeka. Mais si Dieu a dit que Ézéchias était sur le point de mourir, Dia efa tena narary mafy izy zay. c'est qu'il était vraiment sur le point de mourir. Tao amin'ny fotoana izay naparara azy mihitsy ny tonga ny mpaminany Isaia. Pendant qu'il était malade, le prophète Ésaïe est arrivé. Ny raha n'Andriamanitra nakao amin'ny Ezeka izy ilaza hoe afary ny ankonanao fa ho faty ianao. Dieu l'a envoyé pour dire à Ézéchias: Donne tes ordres à ta famille car tu vas mourir. Nampitondra afatra ny mpanompony io zany Andriamanitra. Alors Dieu a envoyé un message à travers son prophète. Fa tokony hanafatra ny ankonana izy fa ho faty. Il lui a dit de donner des ordres à sa famille car il va mourir. Rehefa nare zany anefa ny Ezeka, Mais quand Ézéchias a entendu cela, dia ory indrindra izy. il était vraiment bouleversé. Nitomany izy. Il a pleuré. Dia ny zavatra nataony voalohany, Et la première chose qu'il a fait, nitodika ny akany amin'ny rindrina izy ka nivavaka sy nitomany teo anatrehan'Andriamanitra. il s'est tourné vers le mur, il a pleuré et prié à Dieu. Zany hoe C'est-à-dire,
tsy hoe tonga dia nanafatra ny ankonana izy Ce n'est pas qu'il a tout de suite donné des ordres à sa famille. tsy nitaraina tany aman'olona izy Il ne s'est pas plaint devant les autres personnes, fa lasa izy niazakazaka tao amin'Andriamanitra. mais il a couru vers Dieu. Ezeka mantsy dia resy lahatra ary mahafantatra Parce qu'Ézéchias est convaincu et il sait fa tsy eo an-tanan'ny olona mifaina amin'ny feo an-tanan'Andriamanitra. que sa vie n'est pas dans les mains de quelqu'un, mais dans les mains de Dieu. Raha mivady aman-jana no nitarainany Si c'était plein à sa famille, dia mety tsisy nininona azon'izy ireo natao. il n'y aurait pas eu de solution. Fa raha Andriamanitra kosa no nitarainany Mais si c'est plein à Dieu, dia afaka manova ny tantaram-piainan'Andriamanitra. Dieu peut changer l'histoire de sa vie. Amin'ny anaran'i Jesosy a Au nom de iova ny Jésus, tantaram-piainanao androany. ta vie va basculer aujourd'hui. Raha anao tahaka ny Ezeka ianao dia hamonjy anao Andriamanitra. Si tu fais comme Ézéchias, Dieu va te délivrer. Tia ilaza aminao androany J'aimerais te dire aujourd'hui, tsy hatreo amin'ny olana io kory ny fihefaran'ny tantaram-piainanao. ta vie ne s'arrête pas à ce problème. Tsy hatreo amin'io aretiny io akory ny fihefaran'ny tantaram-piainanao. Ta vie ne s'arrête pas à cette maladie. Tsy hatreo amin'ny troso io akory ny fihefaran'ny tantaram-piainanao. Ta vie ne s'arrête pas à cette dette. Fa ilaza aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Mais j'aimerais te dire au nom de Jésus, Mbola isy zavatra lehibe sy mahagaga ao ataon'Andriamanitra ao ambadika an'io. Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Manaovy amenina mafy ianao. Dis Amen très fort. Alléluia. Alléluia. Rehefa tonga tao amin'ny Ezeka Isaia mpaminany Quand Ézéchias est arrivé, quand le prophète est arrivé auprès d'Ézéchias, dia izao no tenenin'ny mpaminany Isaia. voici ce que le prophète Ésaïe a dit. Afary ny ankonanao fa ho faty ianao. Donne des ordres à ta famille car tu vas mourir. Tsy moramora nge mandre zany fiangonana e. Ce n'est pas facile d'entendre cela, chère Église, Hoe tao anatin'ny fotoana marary mafy izy que pendant qu'il était très malade, no misy mpanompon'Andriamanitra anankiray miteny hoe mifaty ianao. un serviteur de Dieu te dit, tu vas mourir. Tena tsy mora ny eritreritran' izany tao anaty. Ce n'est pas facile d'écouter cela. Fakitsika Isaia vala amin'ny telopolo andiny faharoa sy ny fahatelo. Nous allons lire Ésaïe chapitre 38, versets 2 et 3. Inona nataony Ezeka rehefa nandray zany teny zany izy? Qu'est-ce qu'Ézéchias a fait quand il a entendu ces paroles? Ny zavatra nataony Ezeka dia tsy hoe nitaraina taman'olona. Ce que Ézéchias a fait, il ne s'est pas plaint devant les gens. Ny zavatra nataony Ezeka dia tsy hoe nanary fanantenana. Ce qu'il a fait, ce n'est pas qu'il a désespéré. Ny zavatra nataony Ezeka tsy hoe namifonana lasa izy hoe tefa mifaty ana dia anao hamono tena. Ce qu'il a fait, ce n'est pas qu'il s'est suicidé parce qu'il allait déjà mourir. Fa zao no tenenin'ny soratra masina ao amin'ny Isaia vala amin'ny telopolo andiny faharoa sy ny fahatelo. Mais voici ce que les Écritures disent dans Ésaïe chapitre 38, versets 2 et 3. Dia nitodika anakany amin'ny rindrina Ezeka ka nivavaka tamin'Andriamanitra. Dia nanao hoe Jehova ô, eka ny ako tsarovanao nandehanako tena trenao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra ary nanaovako izay tsara teo masonao dia nitomany mafy dia mafy izy. Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité avec un cœur intègre et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis il pleura abondamment. Voalaza ny tenin'Andriamanitra eto a. La parole de Dieu dit ici Fa rehefa nandray ny fanambarana avy amin'ny Isaia Ezeka que quand Ézéchias a entendu ce que Ésaïe a dit, fa hoe ho faty izy qu'il va mourir, dia lasa izy nitodika kany amin'ny rindrina dia nivavaka sy nitaraina tamin'Andriamanitra. il s'est tourné vers le mur et il a prié, il a crié à Dieu. Ka noho ny vavaka an-dranomasy izay nitaraina tamin'Andriamanitra Et grâce à cette prière sincère et les larmes versées devant Dieu, dia niova tamin'ny teny nambaran'Andriamanitra satria niaino ny Ezeka izy. Dieu a changé sa décision car il a écouté Ézéchias. Mihina fa resy lahatra miara-manaiky amiko ianao androany. Je crois que tu es convaincu aujourd'hui Fa rehefa Andriamanitra nge manapa-kevitra tsisy maova fanapa-keviny. que quand c'est Dieu qui décide, personne ne peut changer sa décision. Fa ny zavatra mampahery ady izao. Mais ce qui m'encourage, c'est ceci. Rehefa nitaraina tamin'Andriamanitra Ezeka, Quand Ézéchias a crié à Dieu, rehefa nivavaka tamin'Andriamanitra izy, quand il a prié à Dieu, dia niaino azy Andriamanitra Dieu l'a écouté ka lasa niova fanapa-kevitra Andriamanitra. et Dieu a changé sa décision. Ozy ny soratra masina. Les Écritures disent, Ndana ry Isaia miverina any amin'ny Ezeka ianao. Ésaïe va revenir vers Ézéchias.
dia tenenao aminy hoe efa ren'andriamanitra ny fitarainanao. Et dis-lui, Dieu a entendu ta prière. Ho anao any koa androany, Ce message est aussi pour toi aujourd'hui. na izy ianao anatin'ny olana. Peu importe qui tu es et quelle que soit ta difficulté, Tahaka ny everinao hoe tona fampitehana sy fafambaraka ao anao angambany izany. peut-être que tu penses que tu as l'impression que ça va t'entraîner dans la honte. Na hoy ianao hoe mety hitonana makany amin'ny fahafatesana mihitsy angambany ity. Ou peut-être que tu as l'impression que cela va t'emmener vraiment vers la mort. Miantso anao androany. Je t'appelle aujourd'hui. Andao anatina an'Andriamanitra ka hivavaka amin'ny finoana tahaka ny Ezékia. Revenons à Dieu et prions avec foi comme Ézéchias. Fa hiaino ny fitarainanao anie izy a. Car Dieu va écouter ta prière. Dia hamonjy anao any koa. Il va te délivrer. Tamin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina C'est par une façon surnaturelle no nenon'Andriamanitra ny fitarainan'i Ezékia que Dieu a écouté la prière d'Ézéchias. ka natonga ny aretina tao amin'ny tena ny leviny. Et la maladie qui était sur son corps a disparu. Ka nandraisa ny fanasitranana indray. Il a reçu la guérison Dia mbola nitahian'Andriamanitra ny fahavelomany. et Dieu a béni son existence. Ianao zay ao anatin'ny ady. Toi qui es dans des défis, Ianao zay ao anatin'ny olana. toi qui as des difficultés, Ianao zay ao anatin'ny aretina. toi qui as des maladies, Hiaino anao any Andriamanitra androany. que Dieu t'écoute aujourd'hui. Andao hivavaka sy hitaraina amin'Andriamanitra isika. Prions et crions à Dieu, Fa afaka manova ny tantaram-piainanao izy. car il peut changer l'histoire de ta vie Ary afaka hamonjy anao tanteraka ihany koa. et il peut te délivrer entièrement. Teboka fahatelo dia izao. Le troisième point, c'est ceci. Andriamanitra dia afaka miaino a sady mahita amin'ny fiainantsika. Dieu peut écouter et voir notre vie. Averiko ihany. Andriamanitra dia afaka miaino sady mahita amin'ny fiainantsika. Je répète encore, Dieu est capable d'écouter et de voir notre vie. Aza mieritreritra nefa tsy hitan'Andriamanitra koa angamba amin'ny fahoriako. Ne te dis pas que peut-être que Dieu ne voit pas mes problèmes. Aza mieritreritra ihany koa ianao hoe ngambany tsy mihaino antsony Andriamanitra. Ne te dis pas que peut-être que Dieu ne m'écoute plus. Fa teneko androany ny fahamarinana. Mais je te dis aujourd'hui la vérité. Maheno Andriamanitra Dieu entend ary mahita Andriamanitra. et Dieu voit. Manaova menina mafy ianao. Dis t'amène très fort. Hoy izy ao amin'ny Isaia 7:12. Il a dit dans Ésaïe chapitre 59 verset 1. Isaia 7:12. Ésaïe chapitre 59 verset 1. Indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahafonjy ary ny sofiny tsy lady-dalovana fa mahare. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza eto La parole de Dieu dit ici fa tena mihaino antsika ny sofin'Andriamanitra. que Dieu nous écoute vraiment par ses oreilles. Mihaino Andriamanitra ry havana. Dieu écoute, bien-aimé, Tahaka izay nenono ny vavy fitarainan'i Ezékia. comme il a écouté les cris d'Ézéchias. Tsy hoe mihaino fotsiny Andriamanitra fa mahita ihany koa ny masony. Dieu ne se contente pas seulement d'écouter, mais Yep. ses yeux voient. Exodosy toko fahatelo andiny fafito. Exode chapitre 3 verset 7. Amin'ny anaran'i Jesosy raha makina ny tenin'Andriamanitra. Au nom de Jésus, nous lisons la parole de Dieu. Aroa Jehovah, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko a izay any Egypte ary efa reko ny fitarainana noho ny ataon'ny mpampiasa azy. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Raha ireo tenin'Andriamanitra anankiroa vakitsika ireo zao Ces deux paroles de Dieu que nous avons lues dia samy milaza daholo disent tous fa mihaino Andriamanitra satria manana sofina que Dieu écoute parce qu'il a des oreilles, ary mahita Andriamanitra satria mijery ny masony. et Dieu voit parce que ses yeux regardent. Hitako ny fahorian'ny oloko izy Andriamanitra. Je vois la souffrance de mon peuple, dit Dieu. Reko ankoa fitaraina noho ny ataony ny mpampahory azy. J'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Mety tsy mba mihaino anao mihitsy ny olona hoe atany aloha. Peut-être que les gens ne t'écoutent pas. Ohatra hoe tahaka ny tsisy mahita ny zavatra atrehanao mihitsy ve. Tu as l'impression que personne ne voit ce que tu traverses. Miantso anao andao hitodika ao amin'Andriamanitra. Je t'appelle à revenir vers Dieu. Ndao hiankina amin'Andriamanitra indray. Appuyons-nous sur Dieu. Fa raha nihaino an'i Ezékia izy
Car s'il a écouté Ézéchias, raha nahita amin'ny fiainany Ezékia izy s'il a vu la vie d'Ézéchias, dia ieno fitarainanao izy, il va aussi écouter ta prière. ieno vavaka ao izy, Il va écouter ton ary cri. amonjy anao amin'ny fomba mahagaga. Il va te délivrer d'une façon extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Ahoana ny teneniny amin'ilay ten'Andriamanitra vakitsika. Qu'est-ce que Isaia la valo parole? amin'ny telopolo ny dimy fadimy. Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit dans Ésaïe chapitre 38 verset 5? Efa nenoko ny fitarainanao. J'ai entendu ta prière. Efa nenoko ny fitarainanao izy. J'ai entendu ta prière. Izany hoe rehefa nivavaka Ezékia C'est-à-dire que quand Ézéchias a prié, dia Andriamanitra ny anana fitarainana. Dieu a entendu sa prière. Ka na dia efa niteny ary Andriamanitra ho faty Ezékia, Et même si Dieu a dit qu'Ézéchias allait mourir no izy nivavaka sy nitaraina tamin'Andriamanitra, parce qu'il a prié devant Dieu, dia nenon'Andriamanitra izy Dieu l'a écouté dia niova ny tantara rehetra. et il a changé sa décision. Midika izany fiangonana Cela signifie, chère Église, fa misy Andriamanitra mihaino vavaka. qu'il y a un Dieu qui écoute les prières. Mihaino vavaka rehetrarehetra izay ataontsika Andriamanitra. Il écoute toutes les prières que nous lui adressons. Mihaino vavaka ataonao Andriamanitra rehefa anatin'ny sedra sy ny olana mafy ianao. Dieu écoute ta prière quand tu traverses des épreuves et la détresse. Na dia verinao tahakiny hoe mangina ary Andriamanitra indraindray. Même si tu as l'impression que Dieu est silencieux parfois, Indraindray verinao fa tahakiny ohatrany hoe tsy mihaino izy. parfois tu as l'impression qu'il n'écoute pas. Dia mafisiko androany maheno Andriamanitra. Je confirme aujourd'hui, Dieu Maheno entend. Andriamanitra ho aho. Dieu entend. Raha mbola hivavaka ianao tsy hanampina ny sofiny Andriamanitra fa hiaino izy androany. Si tu continues à prier, Dieu ne veut pas fermer ses oreilles, mais il écoute. Satria niaino ny Ezékia Andriamanitra Parce qu'il a écouté Ézéchias dia namaly azy Andriamanitra ry havana. et Dieu lui a répondu, bien-aimé. Zay zany le hoe maheno Andriamanitra dia namaly an'i Ezékia izy. Ça veut dire que Dieu a entendu et il a répondu à Ézéchias. Faharoa, efa hitako ny ranomasonao izy. Deuxièmement, j'ai vu tes larmes, a-t-il dit. Ambarako amintsika fa Andriamanitra dia mijery sy mamantatra amin'ny fiainantsika isanandro isanandro. Je vous déclare que Dieu voit et regarde notre vie chaque jour. Ary izay no mahafinaritra le manompo an'Andriamanitra. Et c'est pourquoi c'est agréable de servir Dieu. Ny olona indraindray modimody tsy mahafantatra anao. Peut-être que parfois les gens ne te connaissent pas. Ny olona indraindray tsy te hahita ny fiainana izay atrehanao. Ils ne veulent pas savoir la vie que tu vis. Fa mahazanak'Andriamanitra antsika kosa, Mais en tant qu'enfant de Dieu, aza matahotra ianao fa mahita ny fiainanao Andriamanitra. n'aie pas peur car Dieu voit ta vie. Mahita ny fiainantsika rehetra Andriamanitra. Dieu voit notre vie. Eno zao zavatra teneniko aminao zao. Écoute ce que je vais te dire. Io ranomasonao latsaka io dia tsy raradraraka fotsiny io fa misy vidiny io. Tes larmes ne coulent pas en vain, mais ils ont une valeur. Misy vidiny eo anaty an'Andriamanitra io e. Elles ont une valeur aux yeux de Dieu. Tsy latsalatsaka fotsiny izany ranomasonao. Tes larmes ne coulent pas en vain. Fa hitan'Andriamanitra io. Dieu voit tes larmes. Tsy misy ranomasy latsaka tsy hitan'Andriamanitra izany. Aucune larme ne passe inaperçue devant Dieu. Ary tsy misy fitarainana tsy hainon'Andriamanitra izany. Aucune prière ne passe sans réponse devant Dieu. Mety efa mavesatra tsy ho zakazakaina koa angamba ny sedra lalovanao na ny ady lalovanao. Peut-être que l'épreuve que tu traverses est trop lourde à porter. Mety tena ao anatina olana saribahany ianao ankehitriny. Peut-être que tu as une grande difficulté. Raha maha-olombelona dia fosiny tena mafy loatra zavatra antrehako. Tu as l'impression que c'est trop dur ce que tu es en train de traverser. Mampirisika anao manaova tahaka ny Ezékia. Mais je t'encourage à faire comme Ézéchias. Manatona n'Andriamanitra amin'ny finoana sy ny fatokiana tanteraka. Approche-toi de Dieu avec foi et confiance totale. Oka ino anao hoe misy Andriamanitra Et la foi que Dieu existe. ary afaka hamonjy anao tanteraka izy. Et il est capable de te délivrer. Hoy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 1:17. La parole de Dieu dit dans Psaume chapitre 51 verset 19. Ny fanatitra ao an'Andriamanitra dia fanatorotoro fa ny fotorotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsinitsinina. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié.
ny fotoritory sy mangorakoraka ozy Un cœur brisé et humilié, tsy avelan'Andriamanitra atao tsinitsinina izany. Dieu ne le dédaigne pas. Raha mbola hitaraina amin'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ianao, Si tu te plains à Dieu de tout ton cœur, raha hiantso an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ianao, si tu invoques Dieu de tout ton cœur, na tsy nisy ny aina ary ianao hatramin'izay, et même si personne ne t'écoute, na tsisy namonjy ary ianao hatramin'izay, si personne ne t'a délivré depuis, amin'ny anaran'i Jesosy nitenenako androany, au nom de Jésus, je déclare aujourd'hui, isy famonjena tsy takatry ny sainany ao ataon'Andriamanitra aminao. Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Tahaka ny namonjen'Andriamanitra ny Ezekialy eny amonjen'Andriamanitra anao izay manao amenina mafy. Comme Dieu a délivré Ézéchias, il va te délivrer aussi. Na dia efa niteny ary ny olona hoe androany ny farany, fa rehefa tsy omena androany ny volana dia gadraina ianao, aza matahotra ianao, fa tsy ny olona ny tompony teny farany, fa le Andriamanitra ivavahantsika ihany, le Andriamanitra hitaraina anao, izy iaino anao androany. Même si les gens te disent que c'en est fini de toi, n'aie pas peur parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Ataovy amenina mafy zany. Dis amen très fort. Mety efa verevitra tahaka ny efa tsy manana fanantenana ho tafavoaka intsony ve ianao. Peut-être que tu es déjà perdu et que tu n'as plus d'espoir de t'en sortir. Raha ny fiheveranao maha-olombelona dia tsy ho tafavoaka intsony ianao. En tant qu'être humain, tu te dis que tu ne vas plus t'en sortir. Tsy ho tafatsangana intsony angambany ianao hoy ianao. Tu ne vas plus te relever. Mety tsy ho azonao intsony angambany ny zavatra efa natenaina hoy ianao. Tu te dis que tu n'auras plus ce que tu as déjà espéré. Fa raha mbola Andriamanitra no Andriamanitra, Mais si Dieu est encore Dieu, dia afaka mbola izy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. il est encore capable de faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Tsy nisy olombelona eritreritra intsony hiteraka nge Sarai. Il n'y a plus d'être humain qui peut faire ainsi. Efa 70 taona nge izy. Sarah avait déjà 90 ans. Efa 100 taona nge mivadiny atao i Abraham. Abraham avait déjà 100 ans. Fa zao voalaza ny tenin'Andriamanitra. Mais voici ce que la parole de Dieu dit. Na dia efa tsy nisy nanantena azy, Même s'il n'y avait plus d'espoir, mbola nanantena ihany Abraham ka nino. Abraham a encore espéré. Miantso anao ahako, ndao anantena an'Andriamanitra. Je t'appelle à Ndao espérer ino en Dieu. an'Andriamanitra androany. Ayez la foi en Fa raha Dieu. hiantso an'Andriamanitra ka hitaraina tahaka ny Ezekia ianao, Car si tu appelles Dieu comme a fait Ézéchias, dia mbola iova ny tantara rehetra. ta vie va changer. Aza manaiky ho diso fanantenana zany. N'accepte pas d'être sans espoir. Aza manary fanantenana ny tsy ho tafavoaka izany ntsony aho. Ne perds pas espoir que tu ne vas plus t'en sortir. Manoro-hevitra anao aho, Je te conseille aujourd'hui, mitodia ao amin'Andriamanitra, tourne-toi vers Dieu ka mivavaha et fais des prières. ho eto amin'Andriamanitra amin'ny fitarainanao, Adresse ta prière à Dieu dia hiaino anao izy et il t'écoutera. ka hamonjy anao. Il te délivrera. Andriamanitra ry havanao Dieu, bien-aimé, dia afaka mamaly amin'ny fomba miavaka sady mahagaga. il est capable de répondre d'une façon exceptionnelle. Averiko ihany, Je répète encore, Andriamanitra dia afaka mamaly antsika sady miavaka no amin'ny fomba mahagaga. Dieu est capable de nous répondre d'une façon exceptionnelle et extraordinaire. Tsy hoe mandefa teny fotsiny Andriamanitra dia ampy izay, Il ne se contente pas d'envoyer des paroles, fa afaka mandray fanapahan-kevitra vaovao mihitsy Andriamanitra. mais il est vraiment capable de prendre une nouvelle décision. Tsy hoe nalefa ny teny dia vita tany ny tantara, Il ne se contente pas d'envoyer les paroles, fa afaka mandray fanapahan-kevitra vaovao foana Andriamanitra. mais il peut toujours prendre une nouvelle décision. Ino ny fanazavako azy. Écoutez bien cette explication. Marina fa nandefa teny izy hoe afary ny ankonanao fa ho faty ianao. Certes, il a dit, donne des ordres à ta famille car tu vas mourir. Izay ny teny nampitorain'Andriamanitra. C'est la parole de Dieu. Andriamanitra dia niteny hoe mahatony teny mpanompony ane. Dieu a dit qu'il confirme la parole de ses serviteurs. Matateraka ny iraka izay nandrany mpanompony Andriamanitra ane. Il confirme la parole envoyée par ses serviteurs. Raha maha-olombelona zany dia ohatrany hoe tsy izy azo ataony ninona intsony. Donc, en tant qu'être humain, c'est comme si tout était irréversible. Satria efa nomen'Andriamanitra ilay teny. Parce que Dieu a déjà envoyé la parole. Fa ianao ny fanazavana. Mais écoutez cette explication. Tsy hoe manome teny fotsiny izy, Dieu ne se contente pas de parler, fa afaka mandray fanapahan-kevitra vaovao mihitsy. mais il peut prendre une nouvelle décision. Noho ny fitarainany Ezekia, Parce qu'Ézéchias a prié, noho ny mivavaka nataony Ezekia, parce qu'il a prié sincèrement. na dia nandefa teny ary Andriamanitra hoe ho faty Ezekia, Même si Dieu a envoyé sa parole qu'Ézéchias allait dia mourir, nisy fanapahan-kevitra vaovao mivoaka indray avy any an-danitra.
Il y a eu une nouvelle décision qui est sortie du ciel. fa ho veloma indray Ezékia Qu'Ézéchias va recevoir. nampina 5 taona ny andro iainany Il a ajouté 15 années à ary sa vie sitrana tanteraka ny tenany et manontolo il était entièrement guéri. ianao anko androany Toi aussi aujourd'hui, raha tena hivavaka ianao si tu pries vraiment, hiantso an'andriamanitra si tu invoques Dieu, dia hiaino anao ane izy il va t'écouter. dia hanome anao arak'izay rino ny fonao ane andriamanitra Il va te donner selon les désirs de ton cœur. atao ve amen an'izany Dites Amen. atao ve amen mafy ny fiangonana Dites Amen très fort. alleluia Alléluia. amen ve Amen. ry havana izay miaino ankehitriny Bien-aimés qui écoutez aujourd'hui, izay manaraka ny fitoam-bavaka amin'izao maraina izao qui suivez ce culte ce matin, tsy ho veromaina ane mivavaka nataonao ta prière n'est pas vaine. iaino mivavaka nataonao ane andriamanitra Que Dieu écoute ta prière, ary hamonjy anao amin'ny fomba mahagaga qu'il te délivre d'une façon extraordinaire. tena misy andriamanitra ry havana Dieu existe vraiment. ary afaka mihaino vavaka izy Il est capable d'écouter les prières. ary afaka manao zavatra rehetra ao anao Il est capable de faire toutes choses pour toi. mitodia ao amin'andriamanitra Tourne-toi vers Dieu dia andao hivavaka ao anatrehany et prions devant Dieu. dia hamonjy anao andriamanitra Il te délivrera. inona ary ny tokony ataonao Qu'est-ce que tu dois faire? raha tianao tena hiaino mivavaka ataonao andriamanitra Si tu veux que Dieu écoute vraiment ta dia prière hamonjy anao tanteraka et qu'il te délivre, voalohany indrindra premièrement, rehefa hivavaka ianao quand tu vas prier, mila mivavaka amin'ny finoana tu dois prier avec foi. tsy mivavabavaka mitsapatsapa n'andriamanitra fotsiny Ce n'est pas que tu pries seulement pour tester Dieu, fa mila tena ataonao amin'ny finoana tanteraka le vavaka mais tu dois prier avec une foi complète. mba raha isanatsaina amin'ny fiainana Ezékia Considère ce qu'Ézéchias a fait, hoe andriamanitra mihitsy no miteny amin'ny foaty izy que c'est vraiment Dieu qui a dit qu'il allait mourir. fa tsy nitsapatsapa vavaka izy tamin'izany Mais il n'a pas testé Dieu dans la prière. fa vavaka tamin'ny finoana ny nataony Il a prié avec foi. rehefa mivavaka tamin'ny finoana Ezékia Quand Ézéchias a prié avec foi, tafapaka tany amin'andriamanitra ny vavakany sa prière est montée jusqu'à Dieu. mivavaka tao amin'ny finoana La prière de la foi, dia tsy maintsy henon'andriamanitra Dieu l'écoute toujours ary ho valian'andriamanitra et Dieu exauce ses prières. tianao ve andriamanitra iano mivavaka ao e Est-ce que tu veux que Dieu écoute ta prière? tianao ve andriamanitra maly mivavaka ao androany e Est-ce que tu veux que Dieu exauce ta prière? raha hivavaka amin'ny finoana ianao dia andray valim-bavaka Si tu pries avec foi, tu manao recevras vamenina la mafy réponse. ianao Dis Amen très fort. amen Amen. faharoa Deuxièmement, ny tokony ataonao akeo raha tianao hiaino mivavaka ataonao andriamanitra ka hamonjy anao ce que tu dois faire aussi si tu veux que Dieu écoute tes prières et te délivre, mila tena mivavaka amin'ny fahamasinana tu dois prier avec sainteté. jaona toko fasivy adiny raika amin'ny telopolo Jean chapitre 9, verset 31. andriamanitra dia mampianatra antsika eto jaona toko fasivy andiny faraika amin'ny telopolo Jean fantatsika chapitre fa 9. andriamanitra dia tsy mihaino mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao sitrapony ny enony Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. misy karazan'olona indraindray no miteny hoe tsy mihaino vavaka ntsony hoy ny andriamanitra Certaines personnes disent parfois que Dieu n'écoute plus les prières. misy karazan'olona indraindray no milaza ihany koa hoe sao dia tsy mamaly vavaka ntsony andriamanitra Certaines personnes disent parfois peut-être que Dieu n'écoute plus les prières. ilaza aminao androany andriamanitra dia mbola misy J'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu existe ary andriamanitra maharitra mandrakizay et Dieu dure éternellement. raha niaino any Ezékia izy tamin'izany S'il a écouté Ézéchias à cette époque, dia mbola afaka mihaino androany il peut encore écouter mbola afaka aujourd'hui. mihaino rapitso Il peut écouter demain. mbola afaka mihaino amin'ny fotoana rehetra Il peut écouter en tout temps. fa ny tokony ataontsika dia izao Mais ce que nous devons faire, c'est ceci. raha tianao tonga any amin'andriamanitra le vavaka Si tu veux que ta prière arrive jusqu'à Dieu, raha tianao voaray ny valim-bavaka ao si tu veux recevoir une réponse à tes dia prières, izao ny teneniny jaune voici ce que Jean a dit. tsy mihaino mpanota andriamanitra Dieu n'écoute pas les pécheurs, fa izay mivavaka aminy sy manao sitrapony ny enony mais il écoute ceux qui prient et qui font sa volonté. mahatonga vavaky ny olona anankiray tsy tonga any amin'andriamanitra Si la prière de quelqu'un n'arrive pas à Dieu, mahatonga fitarainan'ny olona tsy valian'andriamanitra si la prière de quelqu'un, Dieu ne l'exauce pas, satria mbola misy fahotana iainan'ilay olona
Parce que la personne vit encore dans le péché. izay indrindra no iantsonanao androany C'est pourquoi on t'appelle aujourd'hui. raha tianao andray mivavaka izay asandatra ao Andriamanitra Si tu veux que Dieu écoute les prières que tu lui adresses, dia andao ao avototra ny fahotana alors ne faisons plus de péché. ianao raha karazana fahotana mety monakamaminao Autant tous les péchés qui sont dans nos vies. inona ary le fahotana Quels sont ces péchés? sao dia venao le manota mijangatsanga mangalatra sy miteny ratsy ihany akory Peut-être que tu penses que c'est seulement péché, c'est commettre l'adultère, mentir et voler. fa ny fahotana ihany koa dia ilay tsy finoana ny fisian'Andriamanitra Mais le péché, c'est aussi quand tu ne crois pas à l'existence de Dieu. ilay fisalasalanao hoe iainao avy Andriamanitra sa tsy iainao ah C'est ton incrédulité quand tu te dis, est-ce que Dieu m'écoute ou il ne m'écoute pas? dia taky ny endrika fahotana zany ao anatrehan'Andriamanitra C'est une sorte de péché devant Dieu. koa andaotsika ary fiangonana Alors, andaotsika tena hiala tanteraka amin'ny fahotana au temps de notre vie, le péché. fahatelo Troisièmement, ahoana na tonga nivavaka asandatra ao enon'Andriamanitra ka ho valiany comment est-ce que ta prière sera écoutée par Dieu et qu'il va l'exaucer? dia mba ho voarainao somatsara ny famonjena izay ataon'Andriamanitra Si tu as déjà reçu le salut donné par Dieu, andao foanantsika tanteraka ry karazana herim-panao sakana enlevant tous les péchés et toutes les fautes. tahaka ny tamin'ny androny Daniela mantsy Comme au temps de Daniel, dia voalaza ny soratra masina fa Daniela dia lehilahy tena nahery mivavaka la parole de Dieu dit que Daniel était très fervent dans la prière. ary ity lehilahy ty dia mino fa Andriamanitra dia mihaino azy foana isaky mivavaka izy Et cet homme croyait que Dieu l'écoutait toujours à chaque fois qu'il priait. ary ny fiainan'i Daniela dia ambarany tenin'Andriamanitra fa olona mivavaka intelo isan'andro izy La parole de Dieu dit que Daniel priait 3 fois par jour. fa vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Daniela toko fahafolo andiny roa folo ane tonga dia vakitsika amin'ny teny frantsay tsy maninona Nous allons lire la parole de Dieu dans Daniel chapitre 10, verset 12. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. andininy fahatelo ambifolo Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide, et je suis resté là près des rois de Perse. ia atsantsika treo ny famakinany tenin'Andriamanitra Nous arrêtons là la lecture de la parole. amin'ity fahatelo ity ny iantsonantsika dia hoe raha tianao ho raisin'Andriamanitra mivavaka ao sy ny fitarainanao ka amaly anao izy ka hamonjy anao Dans cette troisième partie, si tu veux que Dieu écoute tes prières et qu'il te délivre, dia tsy maintsy ravaintsika ilay fanampanao sakana na ilay herim-panao sakana nous devons briser les obstacles qui sont devant nous. maro amin'ny mpino kristianina no tsy mety mahatsapa valim-bavaka mihitsy Il y a beaucoup de chrétiens qui ne reçoivent pas la réponse à leurs prières. lasa misalasala izy hivavaka eo anatren'Andriamanitra Ils hésitent de prier devant Dieu satria izay vavaka rehetrarehetra nasandrany a ohatra ny tsisy valiny avokoa parce qu'ils ont l'impression que toutes les prières qu'ils s'adressent à Dieu ne sont pas exaucées. fa mbola mafisoko nefa fa tena miaino Andriamanitra sady mamaly no mamonjy antsika Mais je confirme encore que Dieu écoute vraiment et qu'il répond et nous délivre, tahaka an'izay nataony tamin'ny Ezeka comme il a fait à Ézéchias. fa ny zavatra tsapa sy hita dia izao Mais ce que nous voyons, c'est ceci. misy karazan'olona misy karazana devolo mpanao sakana amin'ny fiainany Il y a certains démons qui font des obstacles dans la vie des gens. ity fanaratsy mpanao sakana ity dia anisan'ny asa ataony ny manakana ny vavaka sy ny valibavaka tokony ho voarayan'ny olona Cet esprit de blocage, sa mission, c'est d'empêcher que les prières soient exaucées. tahaka ny tamin'ny andry Daniela zao Comme au temps de Daniel, dia raika amby roapolo andro Daniela mivavaka Daniel avait toujours prié. niantso an'Andriamanitra foana isan'andro isan'andro izy Il a toujours invoqué Dieu chaque jour. ary nino izy hoe tsy maintsy omen'Andriamanitra ny valibavaka izay efa nasandro teo anatrehany Et il avait la foi que Dieu écoutait ses prières. fa niandro izy tsy tonga ilay valibavaka Mais il a attendu, l'exaucement n'est pas arrivé. niandro izy fa tsy nety voarainy ilay valibavaka Il a attendu, il n'a pas reçu l'exaucement. fa isaorana an'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany naniraka ny anjely Andriamanitra Mais que Dieu soit remercié à cette époque, il a envoyé son ange mba ilaza tamin'ny Daniela hoe efa ren'Andriamanitra ny mivavaka ao e pour dire à Daniel que Dieu a déjà entendu ta prière.
mbola mafisiko ihany mihaino Andriamanitra ry havana. Je confirme encore que Dieu Mihaino écoute. atsika rehetra Andriamanitra. Dieu nous écoute tous. Ary za mahita fa misy olona be dia be indray valobavaka androany. Et je vois que beaucoup de Misy personnes olona be dia be indray recevront, valobavaka androany. beaucoup de personnes Raha ianao recevront zany dia te l'exaucement hafamafy an'Andriamanitra. de leur prière. Acclame fort pour le Seigneur. Fa zao ny tenen'le ny anjely izay niran'Andriamanitra ho any amin'ny Daniel. Voici ce qu'a dit l'ange que Dieu a envoyé vers Daniel. Aza matahotra ry Daniel. N'aie pas peur, Daniel. Fa tamin'ny andro voalohany vao nitsoina ao n'Andriamanitra dia efa ren'Andriamanitra ny vavaka ao. Mais dès que tu as appelé Dieu, Dieu a entendu ta prière. Ary efa nampidinina ho eny aminao le valim-bavaka tamin'izany. Et il a déjà fait descendre l'exaucement de ta prière. Fa le andriana ny mpanjaka amin'ny Persiny no nanakana le valim-bavaka tsy ho tonga teo an-tananao. Mais c'est les rois de Perse qui ont empêché que l'exaucement des prières arrive dans tes mains. Fa tonga ilaza aminao an'izany sady androaka le mpanjaka amin'ny Persia izay nanakana ny valim-bavaka ao. Je suis venu pour t'expliquer cela et pour chasser les rois de Perse qui t'ont empêché d'avoir la réponse à tes prières. Ary rehefa voaroaka le mpanjaka amin'ny Persia Et quand le roi de Perse a été chassé, dia voarain'i Daniel somatsara ny valim-bavaka. Daniel a reçu la réponse à sa prière. Faraparanako ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Je termine le message de Dieu maintenant. Mbola mihaino Andriamanitra. Dieu écoute encore. Mahita ny fiainana tsy ianao Andriamanitra. Dieu voit ta vie. Afaka mbola monjy anao izy androany. Il est capable de te Ary délivrer afaka aujourd'hui. iovany tantaram-piainanao rehetra. Et l'histoire de ta vie peut changer. Na ao anaty saitra mafy ianao amin'izao fotoana izao. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses aujourd'hui, Na dia ao anaty olana faran'izay mafy ary ianao ny fiheveranao anao. quelle que soit la détresse que tu traverses aujourd'hui, Ao ka tsy hanary fanantenana androany. ne perds pas espoir. Fa mitodi amin'Andriamanitra. Mais tourne-toi vers Dieu, Ndao hivavaka tahaka ny Ezekia sy Daniel. priant comme Ézéchias et Daniel. Dia hiaino Andriamanitra. Et Dieu va écouter Dia iovany tantaranao rehetra. et l'histoire de ta vie va Ary changer. hamonjy anao izy. Il va te délivrer. Izay tsy hain'ny olona novana teo aminao. Ce que les gens ne pouvaient pas changer dans ta vie, Izay tsy vitanao nanovatra amin'izay. ce qui était impossible pour toi, Amin'ny alalan'ny vavaka ataonao natren'Andriamanitra. à travers la prière que tu vas Dia adresser à iovany Dieu, tantaram-piainanao rehetra. l'histoire de ta vie va changer. Ny tompony hitantsika rehetra. Que le Seigneur nous bénisse tous. Ndao hivavaka isika amin'izao fotoana. Nous allons maintenant prier. Dia aoka anao ino fiainantena androany. Et la foi aujourd'hui, Fa ho rava ireo sakana rehetra. que tous les obstacles seront brisés. Saotra Jesosy io. Merci Jésus Ny amin'ny teny izay nampitondrainao androany. pour la parole que tu as donnée aujourd'hui. Mankasitraka fa hamonjy anay ianao. Nous te remercions parce que tu vas nous Ry délivrer. Andriamanitra mpihaino vavaka. Seigneur éternel Dieu, Ianao le mpamaly vavaka ihany koa. c'est toi qui exauces nos prières. Tsy miafina aminao ny ranomaso ny fiangonana. Les larmes de l'Église ne passent pas inaperçues devant toi. Tsy miafina aminao koa ny alahelo izay ao anatin'ny fony. La douleur de leur cœur ne passe pas inaperçue devant Tsisy toi. miafina aminao mitahotra sy ny ay azy ao anatiny. Rien ne passe inaperçu devant toi. Mahita ny ady atrehan'ny olona rehetra ianao. Tu vois le combat de chaque personne. Mihaino ny fitarainana ianao Andriamanitra. Tu écoutes leurs prières, Seigneur. Ary valio ny fiangonanao ka vonjeo. Réponds à ton Église et délivre ton Mamindra Église. fo aminay ianao Andriamanitra. Que ta compassion soit sur nous Ary aoka njaka eo amin'ny fiainanay ny herinao mahagaga. et que ta puissance règne dans nos vies. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus, Vonjeo ny fiangonanao Andriamanitra. délivre ton Église, Midira Seigneur. tsehatra amin'ny fiainanay ianao. Interviens dans nos vies. Vonjeo ny olonao kasitrano amin'izao fotoana izao. Délivre ton peuple, Seigneur. Amin'ny anaran'i Jesosy arak'Andriamanitra velona. Au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Andaontsika rehetra angina amin'izao fotoana. Gardons maintenant le silence. Aondre ny lohanao. Incline ta tête. Apetrao amin'ny fonao ny tananao androany. Mets ta main sur le cœur. Ho an'izay marary dia apetrao amin'ny faritra marary azy ny tanana. Si tu as mal, mets ta main là où tu as mal. Ianao ao anatin'ny ady sy ny olana mafy. Si tu as des problèmes et des difficultés, Minofa iaino Andriamanitra. et la foi que Dieu écoute, Hamonjy izy androany. il délivre aujourd'hui. Tsy misy olona tonga tao amin'Andriamanitra Aucune personne n'est venue à Dieu ka hoe tsy mivonjen'Andriamanitra amin'ny fiainana. et que Dieu ne l'a pas délivré. Raiso ny herin'Andriamanitra ary. Reçois la puissance de Dieu. Raiso ny fanahy masina amin'izao fotoana izao. Reçois le Saint-Esprit aujourd'hui. Aoka ho resy lahatra ianao androany. Sois convaincu aujourd'hui Fa velona ny Andriamanitra hivavahantsika.
que le Dieu que nous adorons est vivant. Iay no fitarainanao izy. Il écoute ton cri. Amaly mivavaka ao izy. Il exauce tes prières. Fandraisa amin'ny herin'ny fanamasina. Reçois le Saint-Esprit. Fandraisa amin'ny herin'Andriamanitra. Reçois la puissance de Dieu. Hivavaka ao anao androany. Je vais prier pour toi. Andriamanitra rainay ao. Seigneur Dieu, Mamindrafo amin'ny olona rehetra ianao. que ta miséricorde sur chacun de Na nous. inona adiny. Quels que soient ces combats, Na inona olana. quelles que soient ces difficultés, Na inona sedra lalovany. quelles que soient les épreuves qu'ils traversent, Mamindrafo aminy ianao. que ta miséricorde soit sur eux, Mamindrafo amin'ny fiainanay rehetra ianao. que ta miséricorde soit sur chacun de Amin'ny nous. anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus, Midina fanamasina ao. descends Saint-Esprit, Fenoa ny herinao zahay rehetrarehetra. remplis-nous de ta puissance, Antsakao ny fiainanay. règne dans nos vies, Ninninona sakana teo aminay. quels que soient les obstacles dans nos vies. Miala aminay zany. Nous prisons cela au nom de Jésus. Miala amin'ny fanampanakana rehetra. Nous prisons tous les obstacles. Miala amin'ny fanampitona olana rehetra. Nous chassons tous les blocages. Le herim-panao sakana. La puissance des blocages Manao sakana ny ara-bolana. qui font des blocages financiers, Manao sakana amin'ny fiainam-pitiavana. qui font des blocages dans notre vie sentimentale. Miala amin'ny anaran'i Jesosy zany. Partez au nom de Jésus. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Partez au nom de Jésus. Dia miala daholo koa ny aretina sy ny rofy. Partez au nom de Jésus. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Miala loharan'aretina. Que toutes les maladies disparaissent. Miala daholo fanaitainana. Que toutes les douleurs partent. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Raiso ny fanasitranana. Reçois la guérison. Raiso ny fanasitranana. Reçois la guérison. Aka ho sitrana ianao. Sois guéri. Eno fa iongotra amin'izao fotoana izao a. Ireo karazana fanaratsy mpitondra olana. Écoute, Ireo fanampitondra olana. les blocages, les esprits de blocage, Ireo fanampitondra fantrana. les esprits de pauvreté, Ireo fananotrosa rehetra. les esprits de dette, Na viaizana vaizana tongavana. d'où qu'ils viennent. Misy olona be dia be ho afaka amin'izany. Beaucoup de personnes sont délivrées maintenant. Misy olona be dia be ho afaka amin'izany. Beaucoup de personnes sont délivrées maintenant. Mahita amin'izao fotoana izao fa manomboka mangoronetana amin'ny fanaratsy. Je vois maintenant que les esprits mauvais font Raiso leur bagage. raiso ny fanafahana. Reçois la délivrance. Miasa aminao ny herin'Andriamanitra. La puissance de Dieu agit maintenant. Ika amin'ny famaherin'ny fanaratsy. Les esprits mauvais crient Dia miala amin'izay misy azy. et ils partent d'où ils sont. Miala ao anatin'ny olona rehetra. Ils partent d'où ils sont. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus, Raiso amin'izay fanafahana. reçois la délivrance. Raiso finoana. Reçois avec foi. Manomboka aminao asa lehibe ny herin'ny fanamasina zao. Le Saint-Esprit est en train d'agir Zahay. maintenant. Soka fotsiny lalana divelao andeha amin'ny fanaratsy. Laisse partir les esprits mauvais. Jesosy Seigneur Jésus, misaotra anao ahako. nous te remercions. Tahaka ny enono amin'ny fitarainan'i Ezekia. Comme tu as écouté le cri Tahaka d'Ézéchias, ny enono mivavaka Ezekia. comme tu as écouté la prière d'Ézéchias, No enonao anay koa. tu nous écoutes aussi Dia anovanao ny tantaram-piainanay. et tu changes l'histoire de notre vie. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus, Vonjen'Andriamanitra ny ny olona. Dieu nous délivre. Iovany ny tantaram-piainany. L'histoire de leur vie change. Amen. Amen. Mitehaka isika ho an'ny tompo a. Acclamons le Seigneur. Milohan'ny amaranana amin'ny fotoana. Et avant de terminer ce culte, Dia amafisiko ihany ny filazana izany. je confirme encore, Ho antsika rehetra izay mba handray anjarany amin'ny fandraisanareo vahiny marobe tonga eto Antananarivo. pour nous tous qui allons participer pour la réception de ceux qui viennent à Tana Ka mba hanohana ny amin'ny reo fandalinany amin'izany. et qui vont participer aux dépenses, Dia mba manatona ny ray aman-drentsika ato rehefa avy eo a. Dia ho averinao ao zany a ny fandraisana anjara rehetra. vous pouvez vous approcher de notre parent spirituel ici. Dia amafisiko an'io zany fa isaka alatsinainy maraina amin'ny enina ka hatramin'ny fito. Et je répète aussi que tous les lundis matins de 6h à 7h, Dia misy foana ny herinandro mahagaga il y a toujours la semaine de miracles izay tanterahantsika isaka alatsinainy. que nous réalisons ici tous les matins. Dia manasa anao aho ho tonga tain'ny tompo ianao. Et je t'invite à venir, que le Seigneur te bénisse. Hitsangantsika amin'izao fotoana izao hivavaka hisaotra an'Andriamanitra. Nous nous levons maintenant pour remercier Dieu. Andriamanitra rainay eo. Seigneur notre Dieu, Misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy. nous te remercions au nom de Jésus Fa tanteraka ny fotoana androany parce que nous avons réalisé le culte ary niasa teo d'aujourd'hui amin'ny fiainanay ianao. et tu as agi dans notre vie. Indro averinao anao Andriamanitra ô. Et nous te prions, Seigneur, Ny tery, nous te rendons la gloire, ny ady, l'honneur ny voninahitra et le respect
amin'ny anaran'i jesosy Au nom du Seigneur Jésus, misaotra anao zahay Andriamanitra nous te remercions, ô Dieu, fa niasa teo amin'ny fiainanay ianao. parce que tu as agi Tsofina puissamment dans rano nos ny vies. fiangonana, Nous bénissons l'Église. ny fiadanana, Que la paix, ny fahasoavana que la grâce ho amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy. soit dans la vie de chacun de Ho nous. tahinany any isam-batan'olona, Que chacun soit béni. ho tahinany any isa-tokantrano, Que chaque maison soit bénie. ho tahinany any herinandro vaovao, Que cette nouvelle semaine soit bénie. ho herinandro mahagaga, Que ce soit une semaine de miracles, herinandro mpitahina, une semaine de bénédiction, herinandro mpandresena une semaine de ho victoire amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy. dans la vie de chacun. Tahaka nataon'Andriamanitra tamin'ny Ezékia Comme Dieu a fait dans la vie d'Ézéchias, no ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanay. il va le faire aussi dans notre vie. Amin'ny anaran'i Jesosy, Au nom de Jésus, amen. Amen. Tahin'Andriamanitra tompoko. Que Dieu vous bénisse.